Mazava be le fanambarana teo satria mivoatra trano ny fandehan'ny toetra ara-pirenena sy ny politika eto amin'ny tany sy ny firenena dia nanapa-kevitra an'izao fanapa-kevitra noraisina androany zao ny tanora malagasy vonona. Dikan'izay zany dia omena fahafahana tsy antery ny mpikambana rehetra mba hisafidy amin'ireo kandida roa zay mitovy fomba fijery amin'ny antoko fa ataony kosa zany zavatra zany amin'ny anarany tenany manokana. Azo fatara ve izy le kandida roa? Ny kandida roa dia ny kandida Edgar Rajavindrava sy ny kandida Hery Rajoelina. Ary amin'ny anaran'ny PGB mitambatra izy Efa nilaza fa fanovana anatin'le sata dia ohatra hoe taloha zany nisy ny secrétaire national tout court de nisy koa ny secrétaire général dia reny zany mba hanamaivana an'le sata sy ampandeha haingana hanatsarana le fiara-miasa ato anatin'ny antoko dia ny secrétaire national zany no miala zany reny dia ny secrétaire national isaky ny faritany zany no mandrafitra ny bureau national miaraka amin'ireo délégué national sy ny conseil nationaux ary ny fiadidina ny fitondrana ny antoko dia manao à tour de rôle zany ny secrétaire national. Misy fanesorana mpikambana ve? Fanatsarana rafitra sy fanamboarana rafitra natao fa tsy fanesorana olona zay natao teto androany.